mivavaka tsika alohan'ny andresantsika tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra mbola velom-pisaorana indray izay raha mbola tafavory ary velonaina noho ny famindraponao hatrany. Ary noho ny fitiavanao lehibe dia tsy avelanao andeha irenireny fahatany fa kosa tianao foana andreny hafatrao. Amin'izao andro faran'izao dia be dia be tokoa ny zavatra manahirana anay ary mampivily anay mihitsy aza irona ho any amin'izao tontolo izao ka fisaorana anao lehibe dia lehibe tokoa. Aoka ianao Andriamanitra no ampiteny ahy, aoka ny fanahinao atao anatiko no hibitsika ary tsy izany ho hitana izany re fa ianao mandrakariva no amoaka izay tokony anatra omena anay tsirairay avy indray anio. Mitenenana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao indray. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampahirizana androany dia ny Romanina 9:4-12 ka hatramin'ny 17. Romanina 9:4-12 ka hatramin'ny 17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray fanaham-panendevozonao amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahiny zanaka natsangana izay niantsontsika hoe Aba Ray. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara anamboninahitra amin'ny ihany koa. Amen. Rehefa mahalala amin'ny tompo izany ten'Andriamanitra izany dia fampatsahivana hatrany hoe iza moa ianao. Ianao dia voalohany indrindra dia zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra satria nomeny ny atao hoe fanahiny mba hitovizanao zaina amin'Andriamanitra. Tsarovy tsara ampatsahivana fohy hoe isika dia rehefa nandrain'i Jesosy dia natao hoe olom-baovao. Zay no nivolazan'i Paoly any amin'ny Toriteny 2:5-7 raha misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Ary efa lasa ny zavatra taloha, tsy olona hafa ianao anatrehan'Andriamanitra fa olom-baovao indray fijerin'Andriamanitra anao. Efa lasa ianao le taranaky ny zaina ny Adama sy Eva, fa lasa indray ianao amin'izao fotoana izao zany verina eto an-tany ianao kanefa hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra, ary zay no mahatonga anao hoe zanak'Andriamanitra ozy satria zainan'Andriamanitra ny ao anatinao dia ny fanahin'Andriamanitra. Tsarovy tsara ny tenin'ny Paoly any amin'ny Korintena 1:5-7 hoe moa tsy fantatrareo fa tsy tompon'ny tenanareo intsony ianareo, fanahin'Andriamanitra no ao anatinareo. Zany ry hava-malala dia namantarana fa hoe zanak'Andriamanitra isasainao. Kanefa dia zao raha mbola velona eto amin'ity tany ity ianao dia tsarovy fa ny ilan'ny tongotrao zany andeha ataoko hoe ny ilan'ny tongotrao, ny ampahan'ny fanahinao dia efa mpiray lova amin'Andriamanitra any amin'ny toerana anankiray, satria maninona no itenenako an'izany, efa nanao any atao famandria toerana ianao any an-danitra, araka ny tenenin'ny Jesosy indray mandeha any Jaona 4:12-7 dia milaza hoe andeha aho izy andeha anamboatra fitoerana ho anareo ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Tsy nilaza an'izany raha tsisy zany. Mandeha anamboatra fitoerana anareo ka hiverina indray haka anareo efa tafapetraka ny toeranao. Ny fitoeranao tafapetraka fa ianao mbola eto an-tany eto solon'ny Kristy. Ary zay mahatonga ny Efesiana 2:7 hoe tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray lova amin'ny fanjakana amin'ny olo-masina sady ankohona n'Andriamanitra. Rehefa malala amin'ny tompo androany tsika dia hiditra be dehibe amin'ny atao hoe inona moa zany no tanjona, inona moa zany no ahafahana mahatotosa tsara ny fahatongavanao any amin'ny atao hoe destination finale dia ny toeranao zay any an-danitra. Rehefa malala amin'ny tompo isika dia napetraka teo ambonin'ny fampianarany apôstôly. Tsy nampianarina ianao, tsy nampitoerina ianao eo amin'ny fampianarana nampianarin'i Mosesy, na nampianarin'i Abrahama, na nampianarin'i Isaiasy ny testamenta taloha, fa nampoirenina ianao amin'ny fanorenana dia ny epitrany apôstôly. Zany hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha nandinika tsara isika, raha mahatsaritsika rehefa niteny Jesosy nahita ny Petera izy tany amin'ny Matteo 5:9-12 ka hatramin'ny 7 dia zao nolazainy hoe izaho milaza aminao hoe ianao no Petera, eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako izy.
ary ny vavahadiny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidiny zay rehetra fifezinao etỳ tany dia hofezina any an-danitra, ary zay vahanao etỳ tany dia vahana any an-danitra. Zany dia midika mihitsy fa hoe izasy ianao dia napetraka ny konfiana amin'ny apôstôly zany no lalana anankiray ahafahantsika mitaiza ny party efa vitany Jesosy dia ny fanavotana anao fanesorana anao tamin'ny ota. Fa ny party farany indray dia no konfiana tamin'ny apôstôly ny tempolin'Andriamanitra zay isika ny fofombadiny atao tempoly. Any amin'ny Jaona 2:1-20 ka hatramin'ny 7:20 izy na eliki zao izy no avelanareo dia voavely zany. Zany hoe te hilaza izy hoe na iza rehefa manantona dia afaka ho voavela eloko rehefa ho afenina amin'le famonjena le lakile dia namany tavela izy. Ka eo zany no mipetraka ny ady lehibe zay ataontsika amin'izao andro farany zao. Ozy amantsy anao hoe na miteny Jesosy ambon'ity vatolampy ity, izy moa vatolampy fa ny tenany ihany, araka ny tenin'ny Paoly any amin'ny Korintena 2:7-9 hoe tsisy mainona anao fanorenana afa-tsy izay nataon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, zay le fanorenana le vatolampy. Dia eo zany ny fototra iangana dia manangana ny ambony dia ny apôstôly. Ahoana voalaza ny apôstôly vakitsika any Efesianina 2:2 Efesianina 2:2-7 manomboka vakitsika. Koa dia tsy vahiny intsony ianareo izy fa tompotany le vakitsika teo, fa prailova amin'ny olo-masina sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenany apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy no fehizoro indrindra, ary no aorenana ny rafitra rehetra ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Mazava tsara mihitsy zany fa izasy anao no trano, izasy anao no tempoly, ary ny rafitra rehetra dia ozy amantsy anao hoe napetraka teo ambonin'ny fanorenany apôstôly. Ny apôstôly mamolavolatsika amin'ny alalan'ny teniny. Ka ny zava-doza dia zao, manana ny asany lehibe ihany koa ny Satana amin'ny fandefasana ny karazana apôstôly sandoka maro isan-karazany. Dia misy karazany 3 nofision zany androany no velabelarantsika fohifohy. Voalohany indrindra dia milaza ny apôstôly, raha nilaza izy hoe raha izahaina ny anjelo ozy izy any an-danitra, mitory filazantsara hafa aminareo fa tsy izay efa notorinay taminareo, aoka voaoziny izy araka ny voalaza fahiny indray no lazaina ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka voaoziny izy. Zany dia efa milaza sady fa efa ohatrany ny teny izy hoe misy mitory karazana filazantsara. Misy mitory karazana filazantsara zay misarosarona ohatrany hoe vaovao mahafaly, misarosarona ohatrany hoe misy Kristy ao ambadika, nefa mitondra ny olona any amin'ny fahaverezana. Inona ny voalohany amin'izany? Tenentsika dia ny hoe évangile de prospérité. Zany dia tsy nampianarin'ny Paoly, tsy nampianarin'ny Petera, tsy nampianarin'ny apôstôly zany. Filipianina 4:7-20 ka hatramin'ny 7-20 dia lazy Paoly hoe fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo, fa ino ozy izy, ary mbola lazaiko amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa avalony azo fijalian'i Kristy reny ozy izy, fa reny ozy izy dia fahaverezana no efa rany. Inony zany? Ny kibony no Andriamanina, satria misaina ny zavatry ny tany izy. Enjana be zany. Rehefa mandinika ianao zany le toriteny, ohatra ny to tsy mba misy filazana mihitsy fampianarana ny olona le tempolin'Andriamanitra ho amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fa ny zavatra mamaika ny olona dia ahoana ny fahombiazanao, ahoana ny mahatonga anao ho resy lahatra tsara, fa tena mahery Andriamanitra ny famomezany anao ny tistisistea, dia atao daholo ny kajikajika isan-karazany, aloaviny fahafolokarena, aloaviny zao mba azahoanao stabilité économique, ny stabilité financière eo amin'ny fiainanao, ary mba hatonga anao tsy hanana problème. Tsy zay no zavatra tenenina ampianarin'ny Kristy. Inona no lazaitsika? Ahoana no teneniny? Korintena 2:1-5 amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana be, amin'ny fahaterena, amin'ny fahatrana. Izy tsy nilaza mihitsy hoe mandehana vomay mampilaza ny olona contraire an'izay, satria tsika tsy maintsy ampahoriana eto amin'izao fiainana izao, fa ny fanantenantsika dia ny any an-danitra, araka ny voalazan'ny Filipianina
3:4 fanjakantsika tsy eto tany ozy izy fa any an-danitra any ny andrasantsika ny fiavin'ny tompo. Zay zany ny karazana filazantsara anankiray. Misy koa ny filazantsara faharoa, tia ny tena zavatra mahavoan'ny olona rehetra. Filazantsara faharoa dia zay mamerina ny olona indray ao amin'ny lalàna, zany hoe efa tao amin'ny eo ambany fahasoavana ny olona anankiray satria mahazanak'Andriamanitra azy dia voalazan'ny Romanina 9:7, Romanina 9:7 zay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsika efa tarihany fanan'Andriamanitra amin'ny mahazanany antsika dia mbola norebirebena amin'ny filazantsara hafa, dia filazantsara zay ahelin'ny jiosy moa zany amin'ny fiverenana indray amin'ny Torah zay tsy iza fa eo ambanin'ny famorana zany mba anakatoany lalàna rehetra indray izazy ianao. Mazava nefa ny any amin'ny Galatia 3:2-7 moa ny asan'ny lalàna avy eo izy nahazahoanareo ny fanahy masina fa tsy ny asan'ny finoana. Ka maninona ozy izy efa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia miverina ho amin'ny nofo indray. Zany hoe verina amin'ny nofo indray te ho tsara amin'ny nofo. Paoly moa dia nampilaza mihitsy amin'ny Galatia 5:2-7 fa hoe indrisy ozy izy Izao Paoly milaza aminareo fa satria ozy izy te hiverina ambany lalàna dia terena ho ofrana indray mba hakatoany lalàna tsy asoanareo Kristy. Zany hoe amin'ny 5:5 izy dia mazava tsara hoe na iza ianareo te ho tsara amin'ny nofo dia tafasaraka amin'ny Kristy, tafiala amin'ny fahasoavana. Rehefa milalo amin'ny tompo zany dia anisany karazana anina anankiray hafa koa zany resaka famiviliana satria efa tao amin'ny lalàna zasy ianao dia mazava ho azy tsy tokony hiverina intsony amin'ny lalàna satria ambany fahasoavana. Farany dia reo mampivily, zany hoe misy olona karazan'olona indray zay tena hoe ate izy fa ampiasan'ny satana ihany koa izy mandeha manao vidéo zay manohitra ny baiboly. Ary rehefa mahagaga fa maro dia maro tokoa mpanaraka azy ary loza dia na ny kristianina ary voasarika satria le argument entiny dia zavatra tombona cartésien izy dia mitombona daholo. Dia lasa voatery zany reny olona reny manana ny filazany avy satria raha ohatra ka hiteny hoe gasy zao no miseho mivatana amin'ny vidéo ary masamy teny mihitsy hoe hatramin'ny nanjanahantany fanjanahantany ny malagasy ka mandraka ankehitriny dia voalaza fa hoe Kristia nosinay amin'ny Kristy. Inona ozy izy nataon'ny Kristy ary mandra-pahatonga an'izao fa mbola vao may hantra ny gasy, tsisy ninona vitan'ny Kristy anareo izy. Zany hoe raisiny amin'ny zavatra hita maso daholo ny zavatra rehetra, ny argument entiny dia mahatonga ny olona hiverin'ny-dalana atahotra. Dia zay zava-doza be hoe mihaino azy ireny dia tsy tokony ataontsika kristianina mihitsy satria manimba ny zavatra rehetra.